Faly miarabantsika tsiraiavindray tonga eto amin'ny fandraisana no finaina isika amin'ity talata ity misaotra an'Andriamanitra isika satria manome ny hery ilaina manjakariva izy ahafahantsika miatrika ny senitra izay nalovantsika isan'andro. Ilay ndirantsika raha ny amin'ny mofinainana eo dia vavaka isika. Itombandriamanitra mbola velom-pisaranao izahay ny amin'ny fitantananao anay, misaotra anao indrindra izahay satria eto tokoa ianao ary hanovanay, hanamboatra anay, hankahery anay. Aoka tompo ianao anjaka eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe fanorenana azo antoka ho antsika. Nalaina amin'ny Korintiana voalohany toko 7 andiny 1:20 ka hatramin'ny 7:10 manao hoe fa tsy misy mahay manao fanoherana hafa afa-tsy izay natao dia Jesosy Kristy. Ary raha misy mandrafitra volamena na volafotsy na vato tsara na hazo na bozaka na mololo eo ambanin'ny fanorenana dia aseho avokoa ny asan'ny olona rehetra. Fa ny andro no ampisehoana azy satria aseho amin'ny afo izany andro izany ka dia ho zatoetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra. Amen. Tahaka ny afo izay mampiseho sy manavaka ny volamena, ny volafotsy ihany koa ary ny vato tsara, ny hazo, ny bozaka ary ny mololo dia toy izany ihany koa ny andro fitsarana izay sedra ny toetran'ny olona. Ka ho hita miavaka ny toetra voatefy tahaka ny an'i Kristy sy ny toetra voavolan'ny fo izay feno fitiavan-tena. Ho levona izay rehetra tsy misy vidiny. Fa ny tena volamena kosa dia ny finoana tsotra sy manitry tena dia tsy ho levona mandrakizay ary tsy mba mety ho lo mihitsy azy zany. Na iza dia mety ho tonga arak'izay tiany hahatongavana. Tsy azo amin'ny alalan'ny fanabeazana na amin'ny fanangonan-karena na fahazahoana voninahitra arak'izao tontolo izao ny toetra maha-izin'ny olona anankiray. Mila manohitra mandrakariva ny herin'ny maizina isika raha irintsika ny tehirizana ny anarantsika ao am-bokin'ny fiainana. Tsy tsara lavitra ve ny anana ny anarantsika ao amin'izany boky izany mba hianarantsika monina amin'ny anjerin'ny lanitra mandrakariva toy izay ny hoderaina eto amin'ity tany ity. Mandritra ny androm-pahasoavana omenantsika eto dia samy manorina toetra ho tsaran'ilay mpitsara ny tany rehetra isika. Ny asa tsirairay ataontsika eo amin'ny fiainana dia tahaka ny vato arafitra ho trano anankiray. Ny fahaiza-manao tsirairay avokoa no mpandrafitra azy. Ny kapoka tsirairay amin'izany dia na ho amin'ny tsara na ho amin'ny ratsy. Mampitandrina antsika ny soratra masina mba handinika tsara raha azo antoka ny fanorenantsika. Raha eo ambany vato lampy isika no manorina eo amin'ny asa madio sy mendrika ary marina dia ho kanto sy tsara rafitra ny tranontsika, ho tempolo azo ny fanahy masina honenana tokoa. Fa raha mifanohatra amin'izany dia ho rava avokoa izay atsangantsika. Engane ianao hifidy ny tsara fototra mba hahafahanao mitoky mandrakariva amin'ilay mpahary amin'ny andro sarotra. Vavaka isika. Itombandriamanitra eo mbola misaotra anao izay noho ny amin'ny fisianao eo amin'ny fiainanay. Ampianaro izay hatoky mandrakariva ka aoka ny fanahinao masina hahatsara orina anay mandrakariva eo aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.